zavatra natetsika teto androany moa zany dia ny fanaterana reto manam-boninahitra ambony tokony andraikitra ao amin'ny ministeran'ny fiarovana ny fanambaram-pananana izay tokony ataon'izy ireo zany tahoriana ny nanendrena azy amin'ireo toerana izay nametrahan'ny fanjakana azy ireo ary izay moa no zava-dehibe aminay aty amin'ny Boromalo tena mikokolokoly dia ny fahatsapany rehetra zava-dehibe azy amin'ny fanambaram-pananana zany satria isan'ny fitaovana fototra edina amin'ny kokolo izy io mba hisin'ny mangarahara eo amin'ny fitantanan-dalam-panjakana ary hitarika ny fatokisan'ny vahoaka ny fanjakana zany ary izay moa zao niezaka tadiavintsika ho apetraka atao eto amin'ny firenena dia hiverenan'izay ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitondra azy sy atokisan'ny vahoaka indrindra ireo olona izay misahana amin'ny fandriampahalemana satria fantatsika tsara ny olona izay mbola misy eto amin'ny firenentsika amin'izany resaka fandriampahalemana zany. Izany hoe araky ny fantatsika moa zany ny lalàna 2016-020 dia namaritra an'ireo olona izay voakasiky izany hoe tsy maintsy manao fanambaram-pananana zany rehefa alohan'ny isahana ny asany dia isan'ny voafaritry ny lalàna io zany le lazainy ao anatin'ny lalàna hoe fa chef de formation militaire na hoe le lehibe n'ireo atokony na maramila izay miasa eto amin'ny firenentsika ankoatra n'ireo maramila izay misahana ny asa any amin'ny ministera ny fiarovana izay voatendry amin'ny alalany didim-panjakana dia ireo zany no tsy maintsy manao an'izay fanambaram-pananana zay ary raha natotanisa izay azo tamin'ny taona lasa iny dia teo amin'ny 7 isan-jato teo zany ireo maramila tokony andraikitra ambony voakasika izany fanambarana no nahavita an'izay fanambaram-pananana izay.